L'actu du jour. Aiza daholo tsika hirefa kely indray Madame Lewis. Tsika moa zany miainga amin'ny zavatra efa nisy. Izay no resantsika eto satria mampitaha ary mijery akaiky hoe ohatranao marina ty fandeha ty raharaham-pirenena ty. Falifaly miarabantsika rehetra aiza daholo fa aza adino ny manimo ty manao cœur be dia be de mipartage avao mba hiarovantsika nyty compte-tsika ty satria hitanareo le leviko farany tao fa tonga de tsy nahita ninina zatra ty. Ianareo tany sisa nahita anazy za tsy nahita ninina de mba partage maximum sady ataovy cœur ny page-tsika ty mba hanarahantsika vaovao tena important koa ty. Ianareo moa rehetra nanontany amikasika ny aviko mikasika le fivavahana teo Analakely iny. Niezaka tsy niresaka an'iny satria mpitandro filaminana 5 lahy. Mpitandro filaminana 5 lahy ny ao amin'ny fitondrana. De ino moa zany ny vahaolana hitan'ny zareo? Raha ny mpitandro filaminana tompoko no miankin-doha hoe amin'ny resaka fivavahana zany no fitadiavana vahaolana. De miposatroka zay na tonga anaty tsy nahita zavatra resahana fa nifangata fotsiny ngamba hoe raha ny mpitandro filaminana no any amin'ny resaka fandroana devolo ny vahaolana zareo, mangataka mba haitsano ny gradinareo. Haitsano ny gradinareo raha any ny vahaolana anareo. Ahitana an'ireo olona mpamono olona reo. Ahitana ny reo olona mpamono vahoaka reo. De miangavy anareo 5 lahy zany raha any ny vahaolana hitanareo zany fandroana devolo haitsano ny gradinareo. Idio kapisaty fa ny malagasy tompo kristiana avokoa ka ataotsika ara-pivavahana, ataotsika amin'ny alalan'ny fivavahana ny fitondrana firenena zany. Hoentina mbavaka daholo ny mpamono olona rehetra, mpamono malagasy rehetra hoentintsika mbavaka de idio kapisaty ajanono ny recrutement resaka gendarme, miaramila, polisy ajanono. Fa andao hivavaka fa tsika malagasy efa mpivavaka. Ary amin'izay fotoana zay tsy mandany volam-bahoaka intsony satria ny mpivavaka rehetra tompo tsy karamain'ny fanjakana, tsy karamain'ny vahoaka ny olona kristianao. Miena ny kitapom-bolam-panjakana, miena ny volan'ny vahoaka amin'izay fotoana zay raha ohatra ka hifandroana devolo ny vahaolana hitanareo 5 lahy. Haitsano ny grady ndao hibeby fa tsika kristiana avokoa tsika malagasy rehetra. Iny tsetseka tsiaritra iny fa hiditra eto ndray zany. Ataovy kerakera ho sady partage ny anatsika mba harovantsika nyty compte-tsika ty satria hitanareo ny afaran'le leviko tafara teo lasa tsy nahitanareo tsony anareo sa nahita anahy teto de sahirana be za avy eo tsy hitako zay horaisina. Iresaka atsika ny RSS. Miasista be zany miresaka mikasika an'le Rosia satria io hitatsika eo Madagasikara eo. Zaho tsy tia hita hoe mitovy amin'ny Mali tsika, mitovy amin'ny Central Africa République atsika. Za zany reo firenena fa misy an'zareo kôro Afrika reo tsy tiako Madagasikara andeha anao ohatra zay koa. Nisy fotoana koa za teto efa nanontany hoe raha ohatra tsika ka efa nisy hoe niaraka tamin'ny Rosiana ka io ny tombontsoa azontsika tamin'zareo. Je suis d'accord. Nefa au contraire an'izay niaraka atsika tamin'ny URSS tamin'ny 1975 tamin'ny 2e république ny dideratsiraka io 75 1975 à 80 république socialiste nisy an'izany tena mbola tsy teraka moa tamin'izany 75 à 80 mbola tsy teraka ny tena fa ianareo olon-dehibe rehetra zay niana tamin'izany mitenena nareo nanahoana rehefa niaraka tamin'ny URSS Madagasikara sy nirona tany ny filohantsika dederatsiraka. Izay zavatra resahako eto satria nileviko teo taloha teo fa niresaka za hoe rehefa mitsofoka tao tamin'ny ara-niasa tamin'ny Assimi Goïta reo Risiana reo tamin'ny 2021 de rehefa maty ny mpitondra azy de tsy nentina andray intsony Assimi Goïta tamin'ny 2023. Tsy nentina andray andreo Risiana reo tsony satria noho ny abibida famonon'olona trop nataon'zareo tao. Tataraiko zany tamin'ny leviko tamin'ny voalohany. Manina zany Assimi Goïta tsy nandray tsony noho ny zavatra nataon'ireo Risiana reo tao Mali tao. Fa na tsindry tena mafy rehefa tafiditra miaraka amin'ireo miasa amin'ny Risiana anao
de zay mahazo anao zay mitsindriny Kremlin tsy nanaiky ny Kremlin fa voatery tsy maintsy nanaiky ndray Assimi Goïta rehefa nyresena lahatra ny ray taona sy tapany tsy nanatsafidy tsony Assimi Goïta voatery nyraisina foana reo Rusiana reo Afrika Koro amitsika reo zao io raisina partageo sady asukera ny laivitsika mba iarovana an'le comptetsika ty satria sensible be ty sujet ty fa za tsy maintsy mampatsahany ty satria Madagasikara jerena hoe ahoana ny afara ahoana ny ainatsika ao arinao raha itoy zao zavatra zao maninona Assimi Goïta tsy nentiny nandray tsony fa pression avy tamin'ny Kremlin de nandray Assimi Goïta raha tsy iraka ndray ny resaka eto tamin'ny 1975 à 80 nafana ny fifandraisana niaraka tamin'ny RSS na Rusia kehitriny nafana tamin'izany satria moa militaire miaramila amiral mitondra ainareo rehefa hoe miaramila de tena any liana amin'izany resaka hoe arma zay iainantsika amin'izao fotoana zao tanky basy tafondro satria miaramila mitondra de nirona nakany amin'ny RSS na Union de République Socialiste Soviétique io Russie io nandeha nirona tany ny mpitondratsika Dederatsiraka nareo ny dehibe za mahay tantara teneno resao zany fa nisy zany raikitra am'izay ny crise satria ny antony ny Rusiana tompoko tsy nanome fanampianatsika nijery resaka fampandrosoana zany na fambolena na fiompiana na inona na amin'ny lalana rehetra tsy nanana an'izany Rusiana fa nivolona zareo tafiditra taria amin'ny famatsiana resaka fitaovam-piadina satria nisy aby daholo ny guerre froide tamin'izany tamin'ny firenena tandrefana tsy nanambola mihitsy ny Rusiana nampiana ny Madagasikara raha tsy basy fitaovam-piadina eo zany nametrahako fanontaniana foana hoe amitsika malagasy satria aleko miresaka amitsika toy zay amin'ireo mpitondrareo ahoana ny tsy afatara mpitondra an'izany ny emitra Dederatsiraka taty afara nivadika ty amin'ny firenena tandrefana nangataka FMI mba hamana an'le crise io satria de tena tsy nisy ny vary tsy nisy ny savony menaka nina tamin'izany fotoana zany za mbola tsy teraka afo nefa mifantatra zany tantara zany ianao ve tondra fanjakana ve de tsy mba mahay hoe ohatry ny ahoana moa zany niaraka tamin'ny RSS tamin'izany satria ny volany zareo ary tafiditra tao amin'ny resaka fitaovam-piadina tsy nanambola anampiana firenena hafa mihitsy ny zareo Rusiana URSS io fa nanoana fitaovam-piadina taty niaraka ary Dederatsiraka ty nafana bon force ka tena namatsy tokoa ny Rusiana URSS io namatsy zareo resaka fitaovam-piadina resaka traikefa tany fa tsy nifantoka tamin'ny resaka fampandrosoana zay olatsika Madagasikara am'izao ny anoanana ny fahantrana atsika tompoko tsy nisy hoe miady efa naverokinjato atsika tsy miady amin'ny misy firenena anto voisin miady amitsika ka hoe aty amin'ny resaka basy no tena lara-pahamena hoe fandrosoana zay zany mariky ny fampandrosoana atsika malagasy aty amin'ny resaka arma mahatonga an'ireo Afrika Koro be dehibe ao Madagasikara zao io atao ina moa zany reo Afrika Koro io anampy atsika amin'ny resaka ady fa nga misy fanafiana goavana ve Madagasikara ao adiny mpitondra ve fa fahantrana nge ny problema atsika fahantrana nge ny edivatsika ao izay fa teneniko hoe itsika ianareo zay miteny hoe Ibrahim Traoré ny mpitondra non atsika nge tsy mitovy amin'ny Burkina Faso Burkina Faso tany ady normal izy raha ngataka any amin'ny Russie amatsy fitaovam-piadina fampandrosoana resaka fambolena fampianarana ny resaka ara-toekarena sy ny karazany foto-drafitrasa zay ny olatsika malagasy ny olan'ny Madagasikara tena tsy mahay makalesona tsy mahay makalesona bon peso nama maty Dederatsiraka iny fa raha velona teo zy mety na niteny ihany hoe efa nandalo an'io zavatra ataonareo io za aza verina io raha teo Ratsiraka mety tafy teny an'izay hoe efa teo any niala raha tsy hanoro voany izy teo izy niala niaraka tamin'izany RSS zany teo amin'ny resaka fitaovana basy resaka arma fampianarana traikefa tany ny fatoan'ny
fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Rosianina tamin'izany fotoana zany. Raikitra ny krizy satria tsisy resaka ara-toe-karena tonga de tsisy raikitra amin'izay ny krizy. Rehefa potika amin'izay ny ara-toe-karena, inona nataon'ny mpitondra antsika? Sepitra teo. Tamin'izany fotoana zany hainareo tsara, nareo olona fa taloha reo zany, nareo ray aman-drenireo zay afaka hanoro-hevitra anay ary afaka hitantaran'izany. Na ny vary tsisy. Noho n'inona? Noho ny tsika niakin-doha taty amin'ny URSS, niala tary amin'ny tandrefana. Nefa ny Rosianina tsy afaka namatsy atsika, fa ny anazy basy ihany. Tsy tonga amin'izay ny ara-toe-karena atsika. Na ny vary tsisy, ilaharana raha misy. Na ny savony tsisy, na ny menaka tsisy. Ronono tsisy. Raha misy amin'ny anisan'le CMPA reny, ny laharana reny. Mbola tike koa mandeha vidy zavatra amin'ireny, mbola voafetra koa hoe zao ny azonao vidiana. Tsisy ny vola vahiny entina manafatra entana ny velany tsisy. Za tsy miteny hoe raha tsiraka ny tsy mahay mitondra, fa ny fiarahana tamin'le URSS ny resahako eto. Enoy tsara ny zavatra resahako. Enoy tsara ny zavatra resahako. Tiako ampitanareo hoe tsy nanam-bola amatsiana antsika ara-toe-karena ny Rosianina tamin'izany. Fa tsy hoe tsy natsiraka ny tsy mahay mitondra. Tsy manan-kena nizaniza eto. Na za io mbola tsy manan-kena mitondra reo hoe tsy mahay mitondra nareo noho ny nareo mandeha amin'ny Rosianina, fa inona lehibe? Satria efa nisy an'izay tamin'ny fotoan'androny. Asukera ihany ny anatsika sady partageo ty maximum. Fa inona lehibe? Inona le tombontsoa azo Madagasikara? Satria jusqu'à masin'androandroany mbola tsy naheny hoe zao foto-dravitra satria mitovy ny ka. Rosianina zao sepitry ny resaka guerre be. Moa ve iverina le ohatrany tamin'ny ratsiraka taloha hoe tsy manam-bola amin'ny resaka foto-dravitra sanampiana Madagasikara ny Rosianina sa? Satria mbola ady be koa zareo io. Satria zay ny olana taloha tonga antsika ny totonga ara-toe-karena. Tsy napisy ny PPN rehetra. Tsy napisy, zay tsy mampitovy ka ratsiraka nahita fianarana. Fa ratsiraka nahita fianarana. Ratsiraka intelligent ozy nareo. Bien sûr que oui, zay nampianitra azy ny vadika tany amin'ny firenena tandrefana. Nangataka fanampiana avy eo rehefa nitonga ny ara-toe-karena. Tsisy ny vary laharana daholo ny rehetrarehetra, tsy savony, nangataka fanampiana io. Fond nangataka an'le FMI. Mba hanavotana io krizy be io. Raha zay de keke intelligent izy. Satria tsapany avy hatrany, satria ny Rosianina tsy afaka noana antsika amin'izany, ny anazy basy ihany. Zay le question mipetraka hoe tsika nge tsy tany miady. Tsy tany miady atsika. Tsy maintsy niverina ratsiraka nandeha aty amin'ny firenena tandrefana, nangataka fanampiana, le FMI. Raha zay ngamba ahoana ny afaratsika malagasy tamin'izany fotoana zany. Satria tefa lalarana, savony tsisy, menaka tsisy, vary tsisy. Manana ny mahazo kely eo dia lasa manao marché noir, dia mamaritra ny vidina amin'ny lafo be. Ny henan'izany na hainao an'izany tamin'ny ray aman-dreny zany histoire zany. Tsy maintsy niverina ratsiraka tamin'ny 1980, tsy maintsy nanamby tandrefana aty mba hamanana io krizy goavana io. Dia zay zany
le tantara nisy taloha tamin'ny faratsiraka ny veriny izy nanatona ty de ohatran'izay koa Assimi Goïta niemotra lui fa pression na tonga anazy voatery tsy miara-miasa tamin'ny Rusianareo iverina am'izay zavatra nazo ny ratsiraka zay zany tsika zao iakiny doany de rehefa voa de andeha andohalika indray zany aty amin'ny firenitandrefana indray hoe ampiovao indray ny olanay ampio zay am'ty crise be ty satria mbola any daholo ny fiainatsika ny FMI ny resaka akmoriana rehetra mbola miankina amin'ny firenena tandrefana zay tsy lara-pamena mametram-panontaniana tsika rehetra mametraka ny fanontaniana fa tsy zarery hoe inona marina zany a le but ary fanjakana tsy mety manazavana izy io fa impiry azy zany tena ny teny foana hoe afaka mbazavainareo hoe inona marina le fanarahana entre Madagascar sy Rusiana satria hatreto aloha mbola tsy hita mivaingana inona ny zareo ny tombontsoantsika ny fiara-miasantsika amin'izareo inona ny tombontsoantsika anatin'izay ny zareo zao no mandeha io miaramila milisiny zareo tonga be dehibe ao fa maninona tsika no andeha hianatra ny teniny zareo satria zay daholo mission zareo maninona tsika no mianatra tokony zareo mianatra ny tenitsika azotsika atao mianatra teny vahiny raha teanao tsika fa miditra amin'ny tanitsika tokony manaraka ny lalàna zay misy atsika ao satria zany ny anisan'ny mission-ndreo zany ka eto zany de teheteny hoe mampanana matoa zany asista amin'ny resaka an'ity reo mpitondra am'izao fotoana zao hoe mba hafanahana ny tantara mikasika tamin'ny dideratsiraka niaraka tamin'ny RSS hoe nanahoana ny hafarany rehefa avy eo inona le crise nanahoana ny fiainan'olona tamin'izany na hanina tsisy vary vidina tsisy ny vola vahina andeha afara entana tsisy voatery izy niverina tany amin'ny firenentandrefana ratsiraka nangataka le fanampiana FMI ny fahatsapany hoe tsy resaka basy ny olona Madagasikara tsy maintsy ny azakazaka ny verina malaky izy tany amin'ny firenena tandrefana nangataka fanampiana le FMI io azo raisina ho lesina zany mpitondra rehetra ny fiakina be fiakina ndoa be amin'ny firenena anankiray surtout ho firenena miady lesona zany fa tsy fianakanana mihitsiny miakin-doha amina firenena miady ve anao inona zany tombontsoa azonao am'izay izy miverina io meny tanky Madagasikara tsy haiko inona koa le basy fiarovatena iaro tena amin'ina iaro tena fantrana ange tsika fantrana aza pitoviana mihitsiny aoka mba hajanona le fiabebona hoe Mandela Ibrahim Traoré tsy mitovy ny ka ny atsika mosary ny olana nona ara-toekarena fampandrosoana resaka tsy fananan'asa fa tsy ady hitazomana basy samy hafa zany ka zany sotra tompoko fa teny atsipony ana iny tantara fotsiny tamin'ny tondrany ratsiraka izy niaraka tamin'ny RSS de niverina ratsiraka avy eo nandeha tamin'ny firenena tandrefana mba hisovena le crise goavana be satria tsisy ny sakafo tamin'izany laharana tamin'izany fotoana zany ianareo zay teraka tamin'izany fotoana zany na niaina tamin'izany fotoana zany afaka mitantara niverina ratsiraka avy eo taty amin'ny firenena tandrefana nandeha nangataka fanampiana le FMI porofo anankiray zany hoe tsy naomby satria tsy nanambola ny Rusiana nanampianatsika amin'ny fampandrosoana ratsy basy resaka fitaovam-piadina ihany resaka ara-piarovana ihany no nanampiany Rusiatsika tamin'ny fotoanandro tamin'ny dideratsiraka 1975 à 80 1980 entre an'izay basy zay mitovy tsy valaka amin'izao fotoana zao inona ny antony noho ny tsy fanana zareo tahirim-bola anampiana firenena hafa satria ny volan zareo nifantoka tamin'ny fitaovam-piadina satria zareo tany miady miverina zany
schéma zany zay sary zany am'izao fotoana zao zay mahatonga na ny teny hoe tonga atsika ve mba mafantatra an'izany histoire zany mba mamaky ve mba manadiady ve mbola tsy zakatsika zany hoe vahiny milisy rosiana andeha hipetraka anamboatra camp ohatrany itoby ohatrany atao zareo any amin'eo firena afrikana zay azo efa azony zareo reo mbola tsy zakatsika malagasy zany satria nitsika anoanana ny olana fa tsy hoe manafatra milisy avy any atao inona andeha angady andeha ambolo ve atao inona reo milisy reo ambolo ve sa anafoana an'ireo insécurité reo ve mbola tsisy hitako hoe inona zany tena hoe antony hipetraran'ireo rosianareo na afrika koreo ao an-tanyrazantsika am'izao fotoana zao fanontaniana ny anjarinareo daholo mamaly partageo ary asivikera foana ny laivitsika mba hiovantsika ny comptetsika ty saotra tompoko madame Lélis samitain'Andriamanitra daholo. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.